Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany. Fa ny fahasoavana sy ny fiadana ary ny fandresena ho amintsika rehetra hatrany hatrany. Hoentina amintsika indray ny toy ny fampianarana tsy misy kilema. Ary aniotsika dia hanaraka ny fampianarana mahakasika ny rany Jesosy Kristy. Hoaratsika mandritra ity fampianarana ity ny hoe iza moa Jesosy Kristy ilay nandatsaka ny rany. Ny hasarobidy ny rany Jesosy Kristy. Ny famafazana ny rany Jesosy Kristy. Vakinary ny teny izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany, andininy voalohany sy ny faharoa. Petera apôstôly Jesosy Kristy mamangy ny mpivahiny monina any am-pelezana any Poto, Galaty, Kapadoky, Azia sy Bitinia, dia olom-boafidy araky ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasina ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazana ny rany Jesosy Kristy ho ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Etsika dia mahita na mandre ny teny hoe ny famafazana ny rany Jesosy Kristy. Ary mitondra inona eo amin'ny fiainan'ny olona izany famafazana ny rany Jesosy Kristy izany. Fa noho io famafazana ny rany Jesosy Kristy io dia afaka amin'ny ota, afaka amin'ny asa maty, afaka amin'ny famatora amin'ny fahotana, voasasa no hamasinina, no hamarinina, voavela heloka ny olona anankiray. Ary iza moa Jesosy Kristy ilay nandatsaka ny rany. Ndao vakina ny teny izay ahafahana mitondra ny fanazavana mahakasika izany. Ao Romanina toko 7, ny andininy 5:20. Izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany. Eto dia voalaza hoe izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany. Zany hoe Andriamanitra no naneho tamin'ny rany ny fanavotana amin'ny finoana. Izy ho Andriamanitra naneho tamin'ny rany ny fanavotana io. Azavainy io ao amin'ny Titos toko 2, ny andininy 7:13. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoany voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Andriamanitra lehibe mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Noho izany Jesosy Kristy dia naneho ny fanavotana ny olombelona rehetra amin'ny alalan'ny finoana. Ahoana no nataony Jesosy Kristy na nahatongavany teo amin'izay hoe fandatsahana ny rano zay mba ho fanavotana azy anao. Araky ny teny hita voasoratra ao amin'ny Jaona 2:1-7. Fa maro ny mpamitaka efa lasa ny amin'izao tontolo izao, dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy, izy no mpamitaka sy antikristy. Mario le teny hoe efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Tamin'ny fanekeny Jesosy Kristy ilay Andriamanitra lehibe ho tonga tao amin'ny nofo, ary zay fahatongavana ao nofo zay no nisehoan'le hoe nandatsaka ny rany izy. Andoky vakitsika ho fanampin'izany zay voasoratra ao amin'ny Koretianina 1:2, ny andininy 2. Fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo
tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa tonga tao amin'ny nofo izy dia nohombona teo amin'ny hazo fijaliana, ary avy amin'izany fanombona ny Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana tao Golgota zany. Avy amin'izany no nandatsahany ny rany izay ho tonga fanavotana ny olombelona rehetra. Jesosy Kristy dia Andriamanitra lehibe. Jesosy Kristy dia Andriamanitra mpamonjy antsika. Jesosy Kristy dia Andriamanitra tonga tao amin'ny nofo ary voahombo tamin'ny hazo fijaliana. Inona ny antony ny safidiana Jesosy Kristy izany atao hoe fanavotana ny olona tamin'ny alalan'ny rany izany? Tsisy fomba hafa ve fa ho hitantsika eto araky ny teny izay voasoratra ao amin'ny Efesianina 1 eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Rehefa no teny reny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay akasitrahany fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany atsika maimai-poana ao amin'ny malala. Izy no ananatsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana amin'ny fahadosotsika araky ny hareny fahasoavany. Eto dia ho arahantsika amin'izay ny hoe asarobidi ny rany Jesosy Kristy, dia nambara fa Jesosy Kristy ananatsika fanavotana amin'ny rany. Noho io rany io, noho ny famafazana ny rany Jesosy Kristy, dia afaka hanana, afaka hahazo fanavotana ny olombelona tsirairay avy. Satria nahoana? Ny olona arak'izay voalaza eto dia zao nahavita fahadosoana, ary mba ho famelana ny diso na ny fahadosoana vitany olona dia ny rany mihitsy no nalatsany mba ho fanavotana ny tsirairay avy. Tena sarobidiny nandatsaha Jesosy Kristy ny rany mba ho tonga amin'izany atao hoe fahazahoana, famelana ny fahadosoana izany ny tsirairay avy, mba ho tonga amin'izany hoe fandraisana ny fanavotana ny tsirairay avy. Mbola mafisina mikasika izany asarobidiny rany Jesosy Kristy izany araky ny teny voasoratra ao amin'ny Petera 1:1, ny 7 ka hatramin'ny 7. Ary raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araky ny asan'izy rehetra no atsonareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro fivahininareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny etondrazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Ny nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala, ny taranak'olombelona dia no marihana fa nitondra ny tenany, nitondra tena adala, mihevitra fa tsy misy Andriamanitra, mihevitra fa tsy hitan'Andriamanitra, tsy hitan'i Jesosy Kristy izy, dia miaina sy mizotra, miazakazaka amin'ireo karazana faharatsiana, ary izay fiazakazahana amin'ireo karazana faharatsiana misy amin'izao tontolo izao. Io le hoe nitondra tena adala ny olona, ary mba ho fanavotana ny olona amin'izany fitondratena adala zany dia nitsipihany eto indray hoe fa ny rasoan'i Kristy no nentina nanavotana ny olombelona rehetra tamin'izany fitondratena adala zany. Ary amafisiny ao amin'ny Korintianina 1:2, ny 2, zao voalaza: fa nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voahombo tamin'ny hazo fijaliana. Kolosianina 1:20, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana eny. Izy ho izao no fampihavanana izany na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Jesosy Kristy voahombo teo amin'ny hazo fijaliana,
Ary dia ambaro amin'ny Kolosianina toko 1:20 hoe ny rany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no nanaova ny fampihavanana. Mario, nanaova ny fampihavanana satria tapaka na rava na simba ny fihavanan'ny olona tamin'i Jesosy Kristy no ny olona izay na niaina tao amin'ny faharatsiana, no ny olona izay nahavita eloka, no ny olona izay nahavita fahotana. Vokatry izany dia simba na rava tapaka tanteraka ny fihavanana nisy teo amin'ny olombelona sy Andriamanitra na Jesosy Kristy. Mba amerenana izany fihavanana izany dia ny rany Jesosy Kristy no netiny nampihavana andray ny olona tamin'ny tenany. Tsy vitan'ny olona intsony ny nahita fomba na nahita lalana mba hihavanana amin'ny Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy mihitsy no ny alehibe ny fitiavana no nanaiky handatsaka ny rany. Ary zany rany teo amin'ny hazo fijaliana izany no netiny nampihavana indray, nandrindra ny fifandraisana ho tsara indray teo amin'ny olombelona rehetra sy Jesosy Kristy ilay Andriamanitra lehibe. Ny sarobidin'ny rany Jesosy Kristy dia mbola mafisina ihany koa araky ny teny hita voasoratra ao amin'ny Hebreo toko 7:1-12. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hahamasina ny olona amin'ny rany. Io rany Jesosy Kristy io dia hahatonga ny olona arak'izay voasoratra eto hoe hahamasina ny olona, hahatonga ny olona ho masina. Ny olona anankiray ho tonga masina dia noho ny rany Jesosy Kristy izay efa narotsany tao Golgota tamin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy izany ihany, tsy hoe ny rany Jesosy Kristy hahamasina ny olona ihany, fa araky ny amafisina ihany koa ao amin'ny Romanina toko 5, ny 5, ny 9 sy ny 7. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Koa maiky aza ny hamonjeny atsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany itsika. Rehefa no hamarinina tamin'ny rany itsika. Ny rany Jesosy Kristy tsy hoe netina nanamasinana ny olona ihany, fa entina ihany koa hanamarinana ny olona. Ny rany Jesosy Kristy dia tena sarobidy satria ahatonga ny olona anankiray izay diso, ahatonga ny olona anankiray izay tsy marina lasa ho hamarinina ka tonga olona marina izy. Arak'izany dia mbola ho lazainanao, fitiniko aminao ny asarobidy ny rany Jesosy Kristy. Fa noho ny rany Jesosy Kristy no nanaovany fanavotana ny olona, nanaovany fampihavanana ny olona taminy, ary nanaovany fanamasinana zany olona zany, ary nanaovany fanamarinana ny olona. Zany ny asarobidiny rany Jesosy Kristy. Fa rehefa manaiky amafazana ny rany Jesosy Kristy ny olona anankiray dia vita fihavanana, vita fanamasinana, vita fanamarinana tamin'ny rany Jesosy Kristy zany olona izany. Noho izany dia ho resantsika indray ny hoe famafazana ny rany Jesosy Kristy. Zany dia azavainao amin'ny Jaona toko 1, ny 1, Jaona 1, toko 1, ny 1, ny 7. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny rany Jesosy zanany no manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jereo ny tombotsoa ho azon'ny olona anankiray noho ny rany Jesosy Kristy. Rehefa afafy, rehefa manaiky ikorina zany rany Jesosy Kristy zany, ny olona anankiray dia arak'izay voasoratra eto hoe ny rany Jesosy zanany manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Eto aloha dia tsy pihana, tena hoe ny rany Jesosy no manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra.
Fa zay amafisina kosa ao amin'ny Hebreo 7:7-8 maika fa ny rany Kristy zay nanatitra ny tena tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny mandrakizay no adio ny fieritreretana ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Eto zany dia mazava tsara hoe ny rany Kristy kosa hadio ny fieritreretana ho afaka amin'ny asa maty. Inona moa zany asa maty zany? Ireo zavatra ataon'ny olona zay mitarika azy ho any amin'ny fahaverezana, ireo zavatra ataon'ny olona zay tsy miteraka famonjena ho azy rahatrizay, zany ny asa maty. Kanefa no ny rany Kristy, ny rany Kristy no hadio ny fieritreretan'ny olona zay ho afaka amin'izany asa maty zany. Noho zany dia tsy ampy ny famafazana ny rany Jesosy, tsy ampy ny famafazana ny rany Kristy, fa tena ampy sady feno raha afafy amin'ny olona anankiray ny rany Jesosy Kristy. Amin'izay fotoan'izay, rehefa afafy ny rany Jesosy dia manadio atsika ho afaka amin'ny rehetra. Rehefa afafy ny rany Kristy dia adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty. Ilaina ny olona zay voadio ho afaka amin'ny rehetra, ary ilaina koa ny olona zay voadio ho afaka amin'ny asa maty. Izany dia ho azon'ny olona anankiray rehefa nafafy taminy ny rany Jesosy Kristy. Ary tsy zany ihany ny horaisin'ny olona anankiray zay manaiky amafazana ny rany Jesosy Kristy. Faraky ny teny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 1, eo amin'ny 5, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty, ary lehibe mpanjaka amin'ny tany, ho azy zay tia atsika, ka namahatsika ho afaka amin'ny fahotatsika tamin'ny rany. Ny asarobidiny, ny famafazana ny rany Jesosy Kristy dia tsy hoe ahatonga ny olona ho afaka amin'ny ota ihany, tsy hoe ahatonga ny olona ho afaka amin'ny asa maty, fa noho ny rany Jesosy Kristy io dia lasa voavaha na mahana, vahana ilay fatora amin'ny fahotana teo amin'izany olona izany. Ny rany Jesosy Kristy no namahana atsika ho afaka tamin'ny fahotana. Ary tena zava-dehibe zany satria raha tsy teo ny rany Jesosy Kristy dia tsy misy olona anankiray afaka amin'ny fahotana, tsy misy olona anankiray afaka amin'ny asa maty, tsy misy olona anankiray afaka amin'ny fatora zany fahotana zany. Ary tena makasitraka Jesosy Kristy isika fa nanaiky izy nandatsaka ny rany, ary zany rany zany no ahatonga atsika eo amin'ny toerany fahafahana tanteraka, eo amin'ny toerany fahadiovana tanteraka. Ao amin'ny Hebreo 7, eo amin'ny 2:20, ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Tao amin'ny testamenta taloha, ny ran'ireo biby tsy misy kilema dia entiny mpisorona ao amin'ny efitra masina, ho entiny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra, teo ny andohan'ilay hoe afafy ny raha. Fa ho atsika ty amin'ny testamenta vaovao dia nampiasaina ihany ilay teny hoe famafazana ny rany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nanaiky andasaka ny rany, ary ny zavatra ngeza be zay tsy tokony ho adinoiny izay manaraka ty fampianarana ty dia hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Ary Jesosy Kristy no nandatsaka ny rany mba handraisako sy handraisanao, handraisan'ny olona rehetra izany famelan-keloka izany. Ary eo no mahatonga ny teny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly 2, ny 9:30 manao hoe, ary hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny helokareo, ary anareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Araka izany, tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Iza no nandatsaka ny rano? Jesosy Kristy. Ary eo anisan'ny antony ngeza be
anaovana ny olona tsirairay avy zay efa nibebaka atao batisa amin'ny anaran' Jesosy Kristy. Tsy ampy raha amin'ny anaran' Jesosy, satria nahoana? Ny ran'i Jesosy dia ahatonga ny olona voadio afaka amin'ny fahotana. Raha amin'izany eo dia tsy ampy, satria ny ran'i Kristy no ahadio ny fieritreretana no afaka amin'ny asa maty. Ary ny ran'i Jesosy Kristy no namahana ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Noho izany ao amin'ny batisa dia tsy maintsy fenona ny anarana hoe Jesosy Kristy. Nanomboka teo Jerosalema zany, na eliny sy nampianarin'ireo apôstôly zany, aoka samy atao batisa amin'ny anara Jesosy Kristy mba hahazo famelan-keloka. Nizaniza zany manaiky atao batisa amin'ny anara Jesosy Kristy dia ho raisiny zany olona zany ny famelan-keloka, satria ao anatin'ny fanononana ny anaran' Jesosy Kristy no atateraka amin'ny fandiovan'i Jesosy Kristy zany olona zany tamin'ny rany. Ka raha eto ianao manaraka ty fampianarana ity, efa nahazo famelan-keloka ve ianao? Fa ny famelan-keloka dia ho raisin'ny olona rehefa izany olona izany manaiky atao batisa amin'ny anara Jesosy Kristy. Raha eto ianao mbola tsy vita batisa amin'ny anara Jesosy Kristy, araky ty teny ity, dia mbola tsy niraisinao ny famelan-keloka. Fa raha zava-dehibe aminao ny famelan-keloka, raha te handray famelan-keloka ianao, dia aoka ianao anaiky atao batisa amin'ny anara Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy no nandatsaka ny rany ho fanavotana, ho fanadiovana, ary ho famelan-keloka ho ana iza na iza. Koa raisy ny tompontsoa andrenesanao ty fampianarana ty mba anekenao, mba irsonao, ho diovina, ho avotana, ho avela eloka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay nandatsaka ny rany. Ary orinan'izany dia omeny Jesosy Kristy ianao ny fanahy masina. Ny fiangonana naoron'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, misy fotoam-bavaka manokana natao andraisanao ny famonjena feno sy ny fiainam-baovao amin'reto andro ireto. Talata amin'ny 4 ora sasany, alarobia amin'ny 4 ora sasany, sabotsy amin'ny 3 ora tolakandro, ny alahady ny maraina amin'ny 4 ora ary ny hariva amin'ny 2 ora sasany. Ho anareo any amin'ny faritra dia atsoy ty larana telefonina ity, ahafahanareo mahafantatra amin'ny pasterana toerana ny 034 72 368 21. Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy rery ihany, fa ny fahasoavana sy ny fiadanana ary fandresena ho amintsika rehetra hatrany hatrany mifalia ao amin'ny fanahy masina.